Elia miarahaba manokana any Tadamarayava ary Elia koa miarahaba manokana ny Iaoso Malalako. Ary ho an'izay mendrika anononana ny fitahiana sy ny fiadahana ary ny fahasoavana sy ny fahasambarana amin'ny Iaosoa dia ho aminareo izany tenin'ny Iaosoa izany dia izany tenin'ny Elia izany. Tonga tsika amin'ny fotoana izay rahantsika indray hoe mihaino fampianarana. Ny lohatenin'ny fampianarantsika dia ataovy hoe tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izay mihitsy izany aton'ireo lohateny io. Tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izany hoe rehefa tia tsipeny amin'ny hevitra izany dia mitandrema foana didy folo ianao. Dia izay izany no azavaina amintsika rehetrarehetra, mety ho lavalava ihany ny teny androany. Fa mahasoa antsika izao fampianarana izao. Ary entin'ny Elia hanampofoana amin'ny rehetrarehetra izay nangalatahaka ny anarana hoe Iaosoa, na nanova hoe Iavasoa, na nanova hoe Iahosoa, na nanovan'izay Iahoa tsy maro samihafa any. Dibe na raha novaovan'ireo olombelona dia manam-porofo aminareo izany androany. Mpangalatra tsy mahay mangalatra ny tena izy. Fa tsy misy an'izany olona manana an'io Andriamanitra marina io izany ka hitandrina didy folo. Izay aloha ny zavatra sary voalohany. Fa ny tena marina aloha izany amin'ilay orazana amintsika dia ity ny teny voalohany fa tsy mbola ilay sary voalohany teny ity fa ity ny teny voalohany. Ny olona izany izay mpanota dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Ary rehefa tsy mihaino anazy Andriamanitra, ny Elohim Israely izany, dia voalohany miresaka sy mifandray ny olona iny dikan'izay. Satria ny lalàna dia milaza mihitsy hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly. Dia rehetra mpanota izy dia avy any amin'ny devoly satria ny devoly tena nanota hatramin'ny voalohany. Izao raha vakentsika aloha izay fanombohana izay araka ny bokin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 7 andininy 9. Jaona voalohany toko 7 andininy 9. Saka nareo misy hoe iza izany mikokoka izany fa mivadiko izany. Mety aketo mantsy sady manaraka an'ilay teny izy amin'ilay hoe iny andreny mety namitoro teny rehefa sendra mifanina amin'ny mpitoro teny dia efa eto izy eto aketo izy. Izay manota dia avy any amin'ny devoly. Satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Hoy tsara be kosa ilay nataonareo. Mety be mihitsy izao. Izany hoe eto ny teny dia mahitsy be mihitsy hoe fa ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Aiza moa izany izay Andriamanitra mihaino anareo devoly? Ary izany androany hanamporofo aminareo fa ny mpitandrina didy folo dia mpanota. Izany hoe ny mpitandrina didy folo rehetrarehetra dia avy any amin'ny devoly. Mariako aloha fa tsy fanaratsiana ho azy ny teny izany. Elia izany tsy ny raha nanaratsy olona. Fa ny raha ny teny marina kosa izy hoe tena tsy mety ny Elia ataonareo e. Tsy mety mihitsy ny Elia ataonareo fa tena mamono ny fanahinareo nareo. Tena aza mba manao adalàna intsony ilay olona. Zaranareo nge ho tamin'izao génération-nareo izao nareo mahaino an'izao fampianarana izao. Ary tena
sy ianiko manokana aloha ny malagasy hoe tena sambatra nareo e. Tamin'ny fiteninareo no nivoan'ilay fampianarana. Tany amin'ny nosonareo no natongavan'izay le teo hoe ambassadeur-ny Auchois. Tena voafity nareo. Sambatra be nareo natao voaloham-bokatra mihitsy nareo ao amin'ny hafa firenena hoentina ho any amin'ny Auchois. Tena sambatra nareo e. Ary izany itenenako amin'ireo zeda rehetrarehetra ireo, zanaky ny avo indrindra rehetrarehetra hoe tena mba mijoro mihitsy nareo. Ohatran'izany koa dia malemy ny any Togo hoe izay tsy mba voateny mihitsy e. Tafiditra nareo ka nareo deuxième ligne mantsy nareo. Reo ny deuxième ligne dia mifalia mihitsy nareo any. Sambatra be nareo. Tena mifalia daholo fa todika manokana amin'ilay nosy voafity ahy. Tena sambatra nareo. Dia mihoany maro anisa izao amin'ity fanjakana masina ity. Hoe miaina ao anatin'izany hoe tsy manota intsony izany. Satria ny mpanota ngeka avy any amin'ny devoly e. Izay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly. Dia izay na tonga ny eo samy teny hoe ianareo avy any amin'ny devoly rainareo ka izay tiany rainareo atao no ataonareo. Izay. Jaona toko 9 Jaona 8 43-44. Nga dia rehefa sika izay teny. Jaona 8 43-44. Nahoana moa tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Fa ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo. Aiza sitraky ny rainareo no tianareo atao? Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha tsy mba mitoetra amin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Izay. Nahoana izy ny tsy azonareo ny teny satria tsy mahay mihaino ny teniko mihitsy nareo. Satria nareo avy any amin'ny devoly rainareo. Fa ny olona mpanota izany mpanao ratsy satria eo manao ratsy moa izy io mpamono olona tsy misy marina aminy. Marina ampiakarina kely angambany mety ka. Ary raha manainga izy dia niazy izany olona izay satria mpandainga izy sady raininainga. Olona mpanota mihitsy izy izany ny dikan'izay. Tsy manam-piakarina kely raka izy dia anona fa tafadany amin'ireny marina. Fa tsy mitoetra amin'ny marina izy. Mbola misy teny eo ambany tokony hiakatra kely. Eo amin'izay teny izay mihitsy izany dia hoe mpanota, mpandainga, raininainga, tsy mitoetra ao amin'ny marina, mpamono olona. Izany ny atao devoly izany. Mpanao ny ratsy izany e. Ary ny devoly izay mpanao ratsy ny devoly izay mpanao ratsy dia tena manao ny ratsy marina tokoa. Ary ny zanany izay mitovy aminy dia mpanao ratsy tahaka anazy. Ka ny mpanao ratsy sy ny mpandainga sy ny mpanota izany dia samy zanaka devoly daholo. Dikan'izany mitandray mandikan'izany ianao izay mandray hafa. Nefa ianao hita tsara fa ny olona mpitandrina didikolo izany dia mpanota izany. Izany hoe tena mitovy kilasy amin'ny devoly, zanaka devoly, avy any amin'ny devoly. Ary ireto mpanota reto dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Afetsika hatrany mihitsy ny fanazavana Isaia 7:50 satria fampianarana dia tsy misy fihainoana daholo ny teny. Isaia 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa. Isaia 59 dia 1 sy ny 2. Indro ny tanany ava tsy fohy fa mahavonjy. Alatra tsy mipetaka daholo etoko sy indrindra izy fa mipetaka. Ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Eto izany dia mazava be mihitsy fa
tsy mihaino mpanota zany io Andriamanitra io. Laha miandro io fotsiny ianao zany dikan'izay bavaka ho anao izay efa milaza fa mpanota io. Ary dia porofoko amin'izay ary no mampanota anareo mpitandrina 20 rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary teny omen'ny Eliany mpangalatahaka rehetra maneran-tany ary rehefa herinareo ty dia maiza mipepaka amin'izay. Dia manaraha ny Elia fa tsy hisy hevitra mihitsy no any lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra raha tsy manatona ny Eliana reo. Zany efa miteny sao dia ho médecin après la mort antsoantsony Elia ty manerana an'izao tontolo izao ho an'ny mpangalatahaka rehetrarehetra, ho an'izay mpitandrina 20 rehetrarehetra, ho an'ny mpanota rehetrarehetra hoe miverena aingana manatonina ilay Andriamanitra Abrahama Iaiavanao anarany, izay nantsoiny dadabe Mose hoe Iaiavanao anarany. Aty tena mazava be ty satria aty amin'ny faritra ny tatsinanana zany ny veny le W tena toroiny hoe ve mihitsy ary be na be ray amin'izay foana. Aty zany vao teny hita mihitsy hoe ty W ty tena ve mihitsy fa zareo tandrefanareo no manovan'izy ho. Fa raha ty amin'ny faritry ny atsinanana ty tena ve mihitsy ny anona zareo an'izany W zany fa tsy ho ve na be fa ve moa tena fiantsoany zareo anazy foana zany. Ary izay no tena napetraka ny anarana hoe ny anarana moa tsy hoe zareo no nametaka anazy fa fanaporofona aminareo fotsiny ty tena hoe Iaiava. Parantèse kely iny satria ty zao miteny hoe working dia working ozy zareo ary raha miteny zareo wife dia wife ozy zareo. Fa ianao miteny hoe wife amin'izareo zany zafatsafa ny andesany azy zany. Dia moa parantèse kely zay. Eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io. Lavitra anazy ange zany. Ary izay ilay voalaza ao amin'ny Jaona 9:31 satria naporofo amintsika mihitsy hoe laha ny andro nareo mivavaka rehefa mpanota fa aza miditra any am-piangonana intsony fa mijanona. Jaona 9:31. Jaona 7:30 mivaky tahaka an'izao ny soratra masina vakitika voninahitra eo soa malalaka. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Io Andriamanitra marina io zany dia tsy mihaino ny mpanota zany mihitsy io. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Mazava ho azy zany fa laha ny andro ianao hivavaka eo satria tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Laha ny andro io fotsiny ianao, laha ny andro ianao makany am-piangonana any hirahira any, izay ny mahatonga an'ilay olona andeha hivavaka dia mifanadala fotsiny ny atao zareo am-piangonana ao fa na mifampidera bika sy paozy fa tsisy mitady an'Andriamanitra zany. Raha mitady an'Andriamanitra zany reo dia mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota. Mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota rehetra any mitady an'Andriamanitra. Raha zatra fiangonana tsisy mahafaka amin'ny fahotana dia lozika be amin'izay ny samy mifanao ny adalàna eo. Zava-doza amina tambo mihitsy ange misy ao amin'izao. Fa samy tonga sainy. Samy tonga saintsika. Ahoana zany ny ahafahany Elia milaza fa tena mpanota anareo? Mpitandrina 20. Izao arany. Hainareo tsara mihitsy ny faniravan'ny dada Iava io 20 sy lana Mose io tamin'ny alalan'iny nanapoteny ny fisoronana. Raha vao nipoteny dada Iava ny fisoronana dia rava ny 20 ny dikan'izay. Izay aloha zany ny filazana voalohany hoe rava ny 20. Nahatonga ny lohateny hoe tsy azo atao intsony mitandrina 20. Ny antony hoe tsy azo atao intsony mitandrina 20 satria rava ilay izy. Ary izay ny porofon'ny Elia eto androany. Fa izay mitandrina 20 rehetrarehetra dia efa omany ny bagazy. Mampalahelo fa ilay bagazy teniko amin'izany ilay fanahinao zany ny tsipy any amin'ny elo. Mampalahelo ilay fanahy tokony vonjena lasa atsipinao any amin'ny elo. Tena mba mandiny reto. Ory olombelona tena mba aza vonona ilay fanahy. Aleo ilay fanahy mba ho velona amin'izay fa be izay nampijalianao anazy izay. Nentinao tany amin'ny Andriamanitra tsy izy. Nataonao nilomano tao fahotana. Nataonao ny natao anatin'ny faharatsiana mahatsiravina. Oka izay.
mba eno le fitarenan'le fanary olona dia mbola ny fitiavanao tena ihany ve ny aminao le fananao nefa nio nge le miaina mandrakizay io le tsy mety maky fa ianao nge lasa vovoka dia le fanahy tokony hivelona mandrakizay ve atsiponao any amin'ny eny mba aza dia tia tena re olona aza dia tia tena ianao omany le fanahy mba teo vonjena fa tsy rarahinao mihitsy maninona ianao dia manao anazy ohatran'izao tena mba tonga saina ataontsika aloha jery miteny aza hoe io dada iava io mihitsy nandrava ny didy folo sy lalàna Mose zao mantsy ny voalaza n'io didy folon'Andriamanitra sy lalàna Mose io zany lalàna an'Andriamanitra io dada iava dia tsy azo nampina io didy io ary tsy azo ny sorana izay ny lalàna fototra zany a mifeho ny didy folo sy lalàna Mose hoe aza-piana dia aza ny sorana Deutéronomie toko faefatra andininy voalohany sy ny faharoa Deutéronomie 4:1-2 ary ankehitriny ry Israely mieno ny didy sy fitsipika izay ampianariko anareo mba harahanareo dia ho velanareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo teny hoe arao le didy tsipitsipika izy a dia ampianariko anareo dia mba hiditra ao amin'ny tany Kanana anareo izany hoe ny objectif amin'ity didy folo telo zany dia efa hazavaiko anareo izay mpitandrina azy fa mampiditra ao amin'ny tany Kanana izany hoe mitondra anao makany Israela dia ny fanontany napetrako taminao ary aminao ary dia izao ianao ve lasa nakany Israela rehefa mitandrina an'io satria izay ny objectif amin'io ianao raha mbola mipetraka ao amin'ny tany misy anao io mandrakany roany mbola eo ianao fa ilay didin'Andriamanitra nomena zanak'Israely dia mitarika anazy ho tonga any Israela dia tsy miendra indray sasany dia Israely ara-panahy io aza mba miteniteny foana olona tena ho an'ny Israela nge reto olona reto ary tonga tao izy tena mba tonga tao aiza misy ohatra Israely ara-panahy io zany hitanao amin'izany le hevitra diavoly avy any amin'ny diavoly ao amin'ny sain'ireo mpitondra fivavahana sy ny mpanodikodina ny tenin'Andriamanitra io miara-mita izao tsika izao miteny hoe hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo natokana ho any zanak'Israely mihitsy izany le satria ireo no any amin'ny tany Kanana dia any Israela zany ireo no makany fa tsy ianao efa diso adresa nge ianao zany izay hafa firenena izay nitandrina an'le didy folo satria maninona le didy natokana ho an'ny olona ho any Israela ianao olona tsy ho any inona zany nitandremanao an'io raha breziliana ianao dia hipetraka ao Brezila inona zany nitandremanao breziliana an'io ho an'le mpitondra fivavahana ao Brezila raha ho an'zareo any Togo ianao raha olona tsy ho any Israela koa na tsy hipetraka any ianao fa ianao hiverona any Togo foana satria any ny tany razanao inona zany nitandremanao an'le didy folo ho anareo togolais ho anareo malagasy ohatran'izay koa raha malagasy ianao angano hoe hipetraka any Israela ianao nga dia ho any Israela tena izy fa ny olona hipetraka sy honona any Israela nge no mitandrina an'io ianao raha sady tsy mieritreritra no any ary tsy manam-pahefana ho any daholo ianao nefa no mitandrina an'io eo ange dia efa diso nareo hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo ny olona mpitandrina didy folo zany a ny objectif amin'izany dia mba ho tafiditra ao Israela ianao nefa tsy mety niditra anakany fa mandrakandroanao mipetraka ao amin'ny tany misy anao anao Amerikanina ianao Anglisy ianao Frantsay ianao Alemaina ianao nizanizy ianao zany hitenenako an'izany teny izany hoe ahoana ianao amin'io sary io ianao indiana ianao japonais ahoana ianao amin'izao teny izao hitanao fa any dia efa diso daholo ny zava-drehetra loatra izitsika ny teny aza-pianareo ara ny teny izay andidiko anareo ary aza ny esorana anareo fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izany didiko anareo ity didin'Andriamanitra didy folo sy lalàna Mose ity zany dia efa namoahana didy hoe aza-pianareo dia aza ny esoranareo tsy azo atao mihitsy ny zany manampy an'io
ary tsy azo atao mihitsy no manaisotra an'io fa tena lalàna mihitsy zany. Tsy azo atao mihitsy zany miketiketika an'io. Ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra io teny io ao amin'ny Matio 5. Etsika viditra amin'ilay boky Matio indray. Ty le mba ianaran'io le teneny ao na boky Matio 5. Ianao ihany aza mamatotra ny tenanao amin'izany hevitra izany. Matio 5 andin'ny 19. Nefa vao maika nitady hamono azy ohatra Jaona indray telo voakaiky ty ry olona averina kely Matio 5 andin'ny 19. Matio 5:18. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera iray azy na tendrotsoatra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Any hoe tsy azo foanana mihitsy io ny teny Joshua ho an'izay mitandrina an'io, dia tsy azonareo foanana io ny teny ao anatin'io na litera iray azy. Satria ny lalàna ao amin'ny Deutéronomia 4:4 dia miteny hoe aza nampiana dia aza niesoana. Dia izay nahatonga an'ilay zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Yahoshua no anarana. Ilay niteny hoe tsy azonareo foanana io ho an'izay mipetraka ao anatin'io rafitra io, aza foanana io. Fa ilay tsy mipetraka ao anatin'io rafitra io moa izany tsy misy idilana izany. Tsy miditra amin'izany, tsy miditra amin'izany satria tsy mipetraka ao. Ho an'ireo olona izay milaza fa mitandrina an'io didy folo sy lanamosy io, dia voadidy ianao amin'ny tenin'ilay zanaky ny avo indrindra hoe tsy azonao foanana io na litera tsotra iray na tendrotsotra iray. Litera iray na tendrotsotra iray tsy azonao foanana. Ny bokin'ny Deutéronomia 4:4 dia hoe aza nampiana, aza niesorana. Fanontaniana mipetraka amintsika rehetrarehetra ato an-tokantrano na ny ampiasana izay mandray an'i Eliaza ambasadiovan'i Yahoshua. Raha maheno an'izany teny izany nareo tsy azo nampiana, tsy azo niesorana, maninona ny nampidirinareo tao Jesosy? Natsofoko nareo tao anatin'io didy folo io, mamaly an'izay pastera, mamaly an'izay mopera, mamaly an'izay ny mpitondra fivavahana rehetra, maninona nampidirinareo ao anatin'io resaka didy folo io ilay zanaky ny avo indrindra. Ataontsika hoe izy ny anarana fa ianareo dia efa diso asany amin'ny anarana hoe Jesosy, Jesoa, Jésus, Jesus, efa tsy izy mihitsy ny Andriamanitra nampanota sy nampanonao foana anareo, io no nampitandrina didy folo anareo mba hitetehanareo any amin'ny elo. Izay teletika ho any amin'ny elo rehetra dia mitandrema didy folo ary manarahany Jesosy na i Jesoa na i Jésus na Jesus dia ho any amin'ny elo nareo. Indrisy vononareo ny fanahinareo. Maheno any ely ihany efa n'izao ilay fanahy dia mibitabitaka ery tena teo vonjena fa vonony amin'ny avonavonanao, vononao no ny amin'ny avonavonanao, vononao no ny amin'ny fatikam-bozanao, no ny amin'ny fireherehanao diso toerana, no ny amin'ny fanambonianao tena amin'ny tsy amin'antony, dia vononao ny fanahinao. Mba mieritrerety apetraka aminao ny teny hoe ahoana moa nareo nampiditra an'ilay zanak'Andriamanitra, ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana ao anatin'ny didy folo, satria eo indrindra mantsy no resantsika indray novonoany dada Iava mantsy io resaka fisorohana io, tena ny fahafahany mihitsy ary tsy navelona nataony zanak'Israely. Nefa ny fisorohana io dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos 5:20. Ao raha vakintsika izay teny bokin'ny Levitikos 5:20 izay hoe ao anatin'ny lalàna Mose ilay izy. Dia rehefa hitanareo raha ty Levitikos 5:20 ty fa ny fahafahany dada Iava tsy naseny natao tsony dia tsy menatra mihitsy ny olona miantso Jesosy, Jesoa, Jesus, Jesus mba hatainy amin'izay ilay Jesosy. No batainy Jesoa, no batainy Jésus, no batainy Jesus
Tena tsofony eo amin'ny plasiny fisoronana io. Zany nateo tena devoly velona mihitsy ny nanao an'izany sary zany. Devoly ary izay mbola manaraka an'izany sary zany a, zany hevitra zany dia devoly daholo izay manao an'izany. Ary io nefa mahatonga an' zareo mitandrina didifolo rehetrarehetra io. Hoe natsofony eo Jesosy io a dia mitandrina didifolo izy. Natsofony eo Jezus io a dia mitandrina didifolo izy. Natsofony eo Jesasy io dia mitandrina didifolo izy. Dia natsofony eo Jesosy io dia mitandrina didifolo izy. Dia tambosiny amin'izay ny ampafolo-karenany io la rehefa avy eo. Ata izay monko tena bio amin'ny resaka didifolo io, hitango ampafolo-karena. Zay, ohatra rehefa tsika arany sary. Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo a. Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo a, andinin'ny fahadimy. Noketsa antsika nijery. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely, Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo manoko ny andinin'ny fahadimy a, dia ho teneniko eto le andiny rehefa avy eo. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra noho ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Eto zany le hoe maka ondry dia osy zany. Dia andinin'ny fahaenina dia ampanatony Arona ara ny vatosombilahy izay atao fanatitra noho ota ho an'ny tenany, ka dia anao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankonany izy. Ary dia alainy koa ny osy lahy roa ka apetrany eo anatrehany ava eo alohana varavarany tamin'ilay fihaonana. Zay dia misy toromarika be dia be moa ny atao ao zany amin'ireto omby a, vatosombilahy, osy lahy ary ondry lahy zany, satria moa lahy daholo moa ny anaovana andreo. Zay entony hoe osy lahy, omby lahy, tsy maro samihafa zany. Dia ovakitsy amin'izay ary rika hatramin'ny andinin'ny fahafimo zany. Andingana be tsika zany. Amin'ny andin'ny fahasivy amby roapolo amin'izay ka hatrany amin'ny farany amin'izay ovakitsika zany. Dia amby roapolo ka hatrany amin'ny farany. Ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo. Amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito a, dia aoka hampahorin'ny tenanareo nareo, ka tsy hanao raharaha akory nareo na ny tompon-tany na ny vahiny eo aminareo amin'ity andro fahafolo amin'ny volana fahafito ity zany. Zany hoe le 10e jour du 7e mois. Zay ny zany. Fa amin'izany andro zany andiny fahatelopolo no anaovana fanavotana ho anareo a, fanadiovana anareo ka adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehany avay anareo. Zay. Ity andro fahafolo amin'ny volana fahafito ity zany dia fanadiovana ny zanak'Israely a, mba hoe mba tsy manota intsony hoy zany izy efa amin'ny vaninandro ihany, mba fanafahana amin'ny fahotana hoy io. Zay le sary zay. Dia meny dada iava amin'izay ny teny ao amin'ny andin'ny faefatra amin'ny telopolo, Levitikos 16:34. Ho lalàna mandrakizay ho anareo ary zany, hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isa-taona hahafahany amin'ny fahotany rehetra. Indray mandeha isa-taona zany ny anaovana an'io, fanafahana amin'ny fahotana. Io le hoe fisoronana io a, le fanalana amin'ny fahotana. Io Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo iray manontolo io. Ary mahambony an'io toko sy andininy io fisoronana io, satria io ny manala amin'ny fahotana. Ka raha ianao hiaraka amin'izany Andriamanitra marina zany a, ianao tsy misy fahotana ny mety aminy. Ka ny mahambony an'ity Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo ity, zay fanesorana ny fahotana indray mandeha isa-taona, dia satria io ny lalàna mampadio ny olona tamin'ny Israelianina zany. Mahatonga ny Israelianina afaka hiaraka amin'io Andriamanitra io indray mandeha isa-taona.
Zany no mahambondrindra ny fisorohana raha tsy hainareo rehetrarehetra. Tsy ambony zany sabata zany fa ngany sabata mahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra. Raha dikainao raha sabata dia eo anao sy ny tranonao rehefa tsisy fisorohana eo. Ninona ho ataonao dia rehefa tsy eo ny fisorohana dia condamné à mort ianao. Satria ny lalàna ny fisorohana no manala ny fahotanao indray mandeha isan-taona amin'ny fanaterana an'ilay raha eo natrehan'ny dada Iava. Ka rehefa tsy misy izany fisorohana izany dia tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana. Ka rehefa tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana dia tafasaraka amin'ny Andriamanitra ianao ka ho any amin'ny helo dikan'izay rehefa maty. Tanzeny ilay izy fa tsy ny sabata izany no ambony. Izay no tonga ny apôstôly Paoly miteny hoe fototry ny lalàna ny fisorohana. Hébreu 7 vakitsika amin'ny teny frantsay. Hébreu 7 amin'ny baiboly frantsay indray no makitsika anazy. Hébreu 7 eto misy an'izany Hébreu zany ato. Hébreu 7 eo amin'ny 10 io angamba izay manomboka. Zay. Hébreu 7:11. Hébreu 7:11 amin'ny teny frantsay. Afaka avoakanareo amin'ny teny gasy koa fa tsy maninona aloha izy. Si donc la purification avait été possible par le sacerdoce lévitique. Raha ohatra no izy ka ny fahatanterahana dia azo niraisina tamin'ny alalan'ny fisorohana ny Levy. Dikan'io zany raha tena dika amin'ny teny gasy mahitsy be sy tena milamina be mihitsy. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Satria tamin'ny alalan'izany fisorohana izany no matory, zany hoe matory eo amboniny izany, miankina izy zany ny atao ambany fototra izy zany dikan'izay. Matory eo ambonin'ny fisorohana lalàna. Zany hoe ny fisorohana zany fototra ny dikan'izay. Dia se repozy eo ambonin'ity fototra ity ny lalàna maro samihafa amin'izay. Ka ny fototra zany na ny base zany na ny fondation dia ny sacerdoce lévitique. Zany hoe ny fisorohana zany ny fototry ny lalàna ny dikan'izay. Fa eritreretin'ireo moa zany fa raha vao ny fototra mihitsy zany miala menjerana eny trano e. Raha ava daholo iny ny zavatra hita eo ambonin'ny fototra io rehefa miala ny fototra. Eritreretin'ireo raha manahita an'ireny zavatra tifirina reny ka hoe rava ny fototra fa handeha menjerana eny trano e. Any amin'ny faritry ny Ukraine any tena be an'izany. Aty tifirina io sevy hatrany le trano dia rava any amin'ny fototra voa mipotika daholo le trano rehetrarehetra. Raha misy zany. Mampalahelo be ngeny sary misy amin'ny fifamonoan'olona any ampitan-dranomasina izay efa hamely an'izao tontolo izao. Tsisy afaka eo nareo nandray ho tadidinareo tsara ny tenin'ny Elia hoe efa niteny an'izao Elia. Efa nampianatra an'izao Elia. Dia hitodika amin'izay ny fanahinareo. Za tsy niteny ianao tsony. Fa ny fanahinao no hitodika hoe naninona ianao raha mba niainao ny Elia nefa dia hitanao tsara ny publicité nataony tany aminao tany. Ny fandefasana ny fampianarana ho en'ny sofinao na aparitany manerana an'izao tontolo izao ny fampianarana. Fa ny avinavy ianao tsy mba nentina ny ray na nambany ianao heverinao fa olombelona mitovy aminao zany Elia zany dia nambanianao sy ny tenenao zao rehetra izao. Ho tadidinao tsara. Matoa izany Elia zany teny hoe tsy manota intsony izay miaraka aminy. Miaraka amin'ilay Andriamanitra lehibe indrindra izy namorona n'izao tontolo izao le Dieu des dieux qui a créé tous les dieux. Ouais, avy loatra zany dadako zany. Iavana anarany. Ary izy no naniraka ny Elia. Ary izay tafaraka ny Elia tsisy nanota intsony. Ohatra izantsika nyteny azy. Eto zany tsika dia mahita mihitsy hoe ny fototry ny didy folo sy lalàna Mosesy zany. Lalàna Mosesy
dia ny fisoronana ilay Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo ilay manala ny fahotan'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona. Saingy tsy tiany dada Iavaly izy, tsy tiany intsony. Ary any amin'izay ny Israelianina satria nampitandrina foana dada Iavaly. Ajanononareo ny fahadalanareo. Manao ny adalana zanak'Israely dia avy eo nefa izy manao fisoronana. Ajanononareo adalanareo ny fanoherana anahy io fa tsy mety amiko ireo sy dada Iavaly. Manao ihany izy dia manao ilay fisoronana izy rehefa avy eo dia mandeha isan-taona dia ohatrany hoe milamina foana satria ko lalana mipetraka tokoa moa izy nararotiny rehetra mihitsy n'ilay zavatra ary lasa fanao mihitsy ny hafaran'izy. Tsy zaka ny dada Iavaly intsony nahita an'ilay sary fa tezitra amin'izay satria lasa fakasianana azy mihitsy izy nandraisany fanapa-kevitra amin'izay no ravany ny fisoronana eo. Izy amin'ny persona no nanravany voalohany indrindra. Ka raha voarava ny fisoronana nataony dada Iavaly rava, izy tena ny nanravana azy dia rava ny didy folo sy lalàna Mose iray manontolo. Izy ny nandrava azy. Valy teny menana rehetrarehetra mihitsy ny hoe ny dada ny venona metaka anazy dia ny zanany venona nanravana azy. Dia didy folo zany resantsika io. Dia manome valy teny mihitsy anao mihitsy ny androany hoe ny dadany mihitsy ny nanravana azy dia namafisy ny zanany teo amin'ny azy fijaliana. Dia ny marina. Confirmation ny azy fijaliana io. Daholo avankitsika ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'izay. Ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fahenina amby enimpolo andininy fa telo. Isaia 66:3. Isaia 66:3. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Zay aloha izay anankiray izay. Ozy ianao hoe resaka mamono omby nge izany e. Dao ary, toetratsika ary. Izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika. Ona indray ny teninao amin'io ary. Resaka mamono omby fotsiny ve mamono omby fotsiny ve ty resaka sisa tena tonga hatrany fanatitra amin'izay ilay izy. Fanatitra ny resahany eto. Mitovy amin'ny mamolaka vozona alika io ianao rehefa mitondra fanatitra ondry. Ka dia miteny an'ireto mpanatitra ondry rehetrarehetra manao fanatitra toy hoe mitovy amin'ny mamolaka vozona alika ianareo. Dikan'izany tena fanompo-tsampy mahatsiravina ataon'ireto olona mpitondra fanatitra ondry lava isaka manao zavatra toy. Inona ny mpanao ody ratsy rehetrarehetra mandefa an'itony ondry tony eny amin'ny toerana misy izay andehanany any reto. Mba mieritreretra e. Fa mitovy amin'ny mamolaka vozona alika nareo izay soratra masina. Ozy ny tenin'ny Andriamanitra lehibe, miavo indrindra, le Tout-Puissant, l'Éternel, Yahweh. Ary izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra manatitra rakisoa. Izay rehetra manao fanatitra rehetrarehetra ozy ny tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa, nefa ilay kisoa fady mihitsy raha ny didy folo ny resany hoe aza mikitikitika an'ireny nareo ozy ny dada Iavaly, izany hoe mihinana an'ireny. Nefa dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa ianao. Zava-doza anie izany e. Zava-doza anie izany e. Tsy mety intsony ange efa natitra e. Ary izay mandoro didika azo manontofo no fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy. Izay rehetra mombany amin'ity fanatitra ity izany inona ho ataonao dia lazain'ny dada Iavaly mihitsy hoe mitovy amin'ny manompo sampy, mitovy amin'ny mamolaka vozona alika, mitovy amin'ny mamono olona, mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Eo dada Iavaly no nilaza mazava tamin'ny alalany mpaminany Isaia fa tsy mety amiko intsony ny fitandremana ny didy folo sy lalàna Mose satria niravako mihitsy ny fisoronana izay fotsiky ny lalàna. Ka raha rava ny didy folo mopera sy pastera, inona ny tiana ataonao re? Inona indray no valinareo an'ity? Inona indray no mety zavatra hoetriretin'ny sainareo? Fa mazava be ity sady mbola ho teneninareo indray ilay vahoaka ao aminareo hoe tsy raisina ohatran'izany ny tenin'Andriamanitra. Dia ory vahoaka izay mivavaka any amin'izany toerana izany mametraka anareo vendrana mihitsy io mpitondra fivavahana io. Sahala hoe olona tsy mba mahay micomprendre, tsy mamaky teny nareo fa jamba ny tena marina.
Klasy an'ireo mpitondra fivavahana ireo fa jamba mihitsy nareo ary tsisy saina intsony. Fa mameritreretra daholo izay mamandray ahy. Zara moa ianao mpitondra fivavahana io ke mbola vonjeny eny ahy. Za nye mbola tsy nanakatona varavarana taminao e. Mbola miteny anao aho za vonjeo ny fananao rehefa mbola tia monjy ianao. Fa rehefa tsy tia monjy ianao a, dia adalanao sy izay te hiaraka aminao. Mazava be ny teny miara-mamaky tsika io, miara-mijery anie tsika rehetra rehetra io e. Manerana an'izao tontolo izao miara-mijery daholo. Ary ny toko sy andininy efa amin'ny fiteny samy manana ny fiteny daholo zao. Amin'ny teny gasy, amin'ny teny français, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny chinois. Ary mbola ho avy indray ny teny hafa rehefa tsy kelikely aloha. Zavatra maro zany. Mazava be ny teny eto fa dada iavany mihitsy nanapotika ilay didy fotsy lanamotsy satria ny lalàna dia milaza mihitsy ny tareo aza nampiana dia aza ny esoana. Nefa izy mihitsy eto nandrava azy. Ka iza zany nandrava an'izy voalohany? Dia dada iavany nandrava azy voalohany. Ary rehefa niravany dia tsy azo dokotena intsony. Fa hoe ianao indray nitolotolona andeha hampiditra zavatra hafa, iza nampanaonao an'izany? Fa angatsy hita voamasonao ilay hoe aza nampiana dia aza ny esoana. Nangefa kitsika andeha mandeha, averina iny toko sy andininy rakizy a. Dia rika hatramin'ilay Deutéronomie toko faefatra, dia andeha ny faharoa. Fa iny eversika vakiana kely. Deutéronomie 4:2. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza ny esoanareo, fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Tena io ilay teny io. Ay, dia mbola tsy tonga saina ihany tena. Hoe tsy azo ampiana nge io didy folo sy lalàna Mose io e. Tsy azo anatsofoana an'izany zanak'Andriamanitra zany mihitsy io. Aby nandika lalàna ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra indray hoe Matthieu toko 5. Averina ilay Matthieu toko 5 hoe io teny io ilay namafisy natao Matthieu toko 5 hoe aza ampianareo izy teny eo soa. Ny teny eo fa tsisy fonako ny amin'ny lalàna literaly ho an'izay mitandrina azy. Ho an'izay mitandrina azy so nareo miteny hoe ary ianao nefa ny ahoana ianao izay anga mitandrina an'io. E tsy mitandrina an'io. Zatra fantatra nefa fa zatra fa niravany dadanay dia izy ny andeha tsofoka ao. Raha tsy olona tsy misaina, ny tsy misaina no mbola mitsofoka ao ihany. Izay no tonga namiteny an'izay mandre ahy hoe mba misaina amin'izay e. Meko aloha nge ilay fampianarana io e. Jereo nge ilay teny e. Fitiavana anao zao. Jereo ny famonoana ataon'ny mpitondra fivavahana anao. Fitoana anao izay ny vonoana. Fotoanan'Andriamanitra mbola tsy maty fa mbola naheno any Elia anao zao. Miverena amin'izay mijery, miverena amin'izay mihaino. Jereo ty adalàna nanjoanareo ty e. Nataonao. Nuk efa kitsika ilay teny eo soa e. Falazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna. Na dia literaire na tendrotsoatra iray aza mandra-patanteraka izy rehetra. Dia mandra-patanteraka izy rehetra dia mbola mafisika tsara rehefa kelikely eo satria hiditra amin'izay hoe nirahavany zany ny didy folo io e. Nirahavany tsaratsara mihitsy. Ko ny dadany nandrava azy voalohany ko namoa tsy mafisy eo miazo fijaliana. Izay ilay hoe tsy mety mipetraka mihitsy ny lalàna ny eo soa raha tsy raha didy folo io. Fa manjary misy double constitution. Ndray constitution didy folo dia ndray constitution Yehosoa, lalàna ny Yehosoa dia tsy mety io. Fa tsy maintsy raha ihany lalàna rahana dia izay no mahatonga hoe tsy maintsy niravana ny didy folo dia mipetraka ny Yehosoa. Ary nandrava ny voalohany nefa ny dada malala ia. Zay. Izay ny zava-marina, izay ny zava-misy. Izy nandrava ny voalohany indrindra. Eny antsika amin'izay ilay teny teo. Araka ny bokin'ny Isaia. Averina amin'izay ilay sary rakizy. Isaia 66:3. Veantsika amin'izay ilay teny ilay hoe izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Izay mamono ondry atao fanaty dia ohatra mamono akavozina alika. Izay manatitra fanatitra hoana dia ohatra manatitra rakisoa. Izay mandolo ditika azo manimpofo no fanapim-pahatsiarova dia ohatra misaotra ny sampy. Eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy
ny falian'ny fanahany tamin'ny fahavetavetany, io zany ateserany dada Eva ty miteny ity, dia tahaka izany kosa no ifidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fahatahorany ho aminy, satria ny antso aho fa tsy nisy namaly, ny teny aho fa tsisy netiny aino, fananao izay ratsy teo masoko izy, ary ny tsisitrako mihitsy no ny fidiny. Ay. Tezitra mihitsy ny dada Eva. Ravany amin'izay ny fisorohana. Rehefa rava ny fisorohana, inona nataondray faharoan'izay? Nopoteny amin'izay ny tempolon'ny Jerosalema. Izay ny fanaporofona fa tsy azonareo atao intsony ny fisorohana. Ny rany amin'izay Nebokadnezara mpanjaka nandorony ny tempolon'ny Jerosalema. Araka ny bokin'ny Jeremia 52, mitohy amin'izay ny tantara. Maty Isaia, hiditra tseratra indray Jeremia 52, eo amin'ny andininy fahafimitra. Isaia 52, Isaia 52, 12 dia 13. Isaia, Jeremia azafady, Jeremia 52 variana be mitady le teny dia lasa Isaia indray voateny fa Jeremia ilay izy. Jeremia 52, 12 ka hatramin'ny 13. Zay. Ka hatramin'ny 14 mihitsy zany. Zay mihitsy ny vakitsika zany. Hoe ty ary nataony dada Eva teny amin'izay ny tanàna ny Jerosalema, dorina hatrany amin'ny tempoly rava, tsisy mipetraka intsony zany rehetra zany. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy, tamin'ny taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'ny Nebokadnezara, mpanjakan'ny Babilôna, dia tonga tany Jerosalema Nebozaradana, lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjakan'ny Babilôna, ka nandoro ny tranony Ava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema, ny trano lehibe rehetra dia nidorona tamin'ny afo avokoa, ary ny manda rehetra manodidina ny Jerosalema dia noravany miaramila ny Kaldiana rehetra izay nanaraka ny lehibe ny mpiambina. Rava tanteraka mihitsy ny tempoly, rava ny tanàna rehefa tezy dada Eva, tsy mety mihaino ny teny amin'izay. Ianao koa izay tsy mety mihaino izao teny izao, ianareo rehetrarehetra hafa firenena, eny fatra ny amin'ny Israeliana rehefa tratran'izao teniko izao, izay tsy mety mihaino ny teniny Elia, miomana koa ny fandravana anareo. Fa tena miala nenina faraparany Elia, fa tena loza mahatsiravina ny enjoan'ny taninareo. Mbola tazomina fotsiny ny loza tsy hikapoka aminareo amin'izao ritenenako izao, fa tena mihaja mba miteny angely aho hoe hafanenina foaka izay, fa dia tsy zakanareo intsony ny andeha. Ny andeha amin'ity taninareo ty tsy zaka ny lohanareo, fa tena ho avy amin'izay ilay teny hoe hiazakazaka anareo ka hivembena hitady ny tenin'Andriamanitra. Zay. Tsy fanirikanina fa ny etaeta hitady hanina ary etaeta hisotro rano, fa faniriana hitady ny teny Ava fa tsy ahitanareo. Ho tonga aminareo daholo izany teny rehetrarehetra izany. Indrisy ireo olombelona raha mba nainienao izao teny izao ianareo. Saingy tsy rarahinareo mihitsy ilay teny, ary ambanianareo izany Elia zany. Tsy vakinareo aloha mihitsy izany ambasadavany ao samy mitondra nareo any amin'ny marina zany. Fa fanaratsiana foana ny tao anatin'ny lohanareo noho ny amin'ny fialonanareo. Tena eny mba mieritrereta ihany raha mbola misy saina mbola afaka mieritreritra. Zay. Fa fitiavana zao menanao zao fa tsy famonoana akory, fa fitiavana ny te-hamonjy ianao. Fa rehefa tsy mety manao dia izay zany. Dia tatazo ny fiafarany ainao endraso tsara. Eo tadidinao daholo izao sary rehetra nantenena izao, ho averina aminao daholo ny sary rehetra mialohan'ny ialanao aina, dia atao miverina aminao daholo ny teny rehetrarehetra henonao. Dia tapitra izay, tapitra ny ainao dia miditra fitsarana ianao. Dia izay ihany no averina tao sary aminao zay. Efa mandoranao zahatra omenanao ny fitsarana e. Ny mpitondra fivavahanao anao tsy mahay an'izany.
izy amin'ity tany ity tsy mahay izany fa Elia mahalala an'izany satria lehibe ny mpitsarana eo a Elia e. Lehibe ny mpitsara ny fanahinao. Tsy mitsara ny nofonao zay fa ataonao iny ny nofonao zay nke tsy tonga ho an'ny nofonao re. Fa mitsara ny fanahinao. Dana tonga na miteny an'ilay olona manao ratsy any Elia hoe raha mba fantatrao io olona alohanao io tsy sananao an'izany. Ianao raha mety nikoaka teo aloha mihitsy mba avonjeo re za. Raha mba fantatrao zany atao hoe Elia zany. Tsy hainao re izy e. Dia vava tsy vava moa ny ataony sasany fihetsika tena fanambaniana tahaka an'ireo dia me fotsiny hoe mbo dia ho tadidinao nge ty fihetsika anao ty rehefa miala amin'ity planeta Terre anao ty. Dia hozy anao ianao rety ambony tany ka iza ny anaoko aminao. Oh, ay. Na someko anao le teny Elia fa miasa taoko ty e. Ary matoa Elia afaka olona tsy nanao teny intsony dia tsy olombelona tahaka anareo izy hoa. Avy any amin'ny lanitra ny lanitra avy any misy any Ahosoa. Nao ke efa ketsika iteny ty parenthèse kelinay anao e. Ao amin'ny Jaona toko 7. Jaona toko 7 esa misy any teny. Jaona 3:13. Jaona 3:13. Toko 7 andiny 7:12. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra, any amin'ny lanitra zany. Afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra. Fanina mihitsy anao nianao izany teny izany. Inona ty teny ty? Eto ary mama tena inona? Izay izy. Aveko tsara le teny. Tsy nisy niakatra ho any an-danitra ary amin'ny lanitra zany. Afa-tsy ilay nidina avy tany amin'ny lanitra ny lanitra. Dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Dikan'izany teny izany dia io Yahosoa ety an-tany io any an-danitra izy amin'io fotoana io. Misy double personnalité dikan'izany io amin'ny lanitra ny lanitra. Yahosoa sy Elia manana an'izany. Dia dada Iavako moa dia tena tompony izany mihitsy izy. Ny azy moa ny voninahiny mihitsy ny ataony mandehandeha dia afaka miteny sy miresaka amin'izay tiany ifampiresahana. Fa izy indray rehefa tena any amin'ny lanitra lanitra fa izy tsy miala an'izany. Izay dada Iava zay. Dada Iava ray tsy mety eny misy anazy fa ny azy niraka ny fotsiny alefany nanay izy iny enjely, nanay izy iny ny voninahiny mihitsy fa miteny. Zay na hoe double personnalité. Dia Yahosoa koa ohatran'izay. Yahosoa indray ny vatany mihitsy nety fa ny momba azy koa mbola any. Dia ilay mijanona ny foana ny anankiray izany misy anakaiky mijanona momba anazy any. Azaveko anareo. Aleo nga mantsy azaveko anareo mihitsy ilay izy e. Dia azonareo tsara amin'izay. Misy ny anankiray amin'ny Yahosoa tsy azo entina makety aminareo ety. Dia azonareo izy. Fa raha tena momba izany Yahosoa izany no tena midina makety dia mikarapoka ty taninareo ty. Tany dia izay no lazaiko anareo. Tany dia midovitra ty taninareo toy ny fitenenana. Izany na tonga hoe iny Paoly apôstôly iny efa namboarina be mihitsy ny fifandraisan'ny Yahosoa amin'iny fa afaka mifandray amin'iny ohatran'iny nataon'iny Yahosoa. Nefa ny nahaizana tsatra nikarapoka daholo izay olona teo ary jamba mihitsy ary moa ny afaran'ny Paoly dia tena nisaka tamin'ny vantana. Fa mafy be ny force de présence ny Yahosoa iny. Tsy misy Yahosoa avy any amin'ny lanitra zany ka hiresaka amin'ny olona ety an-tany ko velona iny olona. Fa protection be teny efa goavana be nomena ary be dia be ny zavatra efa esorina any amin'ny vatany Yahosoa ho afaka mifandray ohatran'ireny izy. Satria izany Yahosoa zany Yahosoa égale force destructrice. Lumière destructrice. Feu destructeur. Afo mandrava sy mandoro. Fahazavana manapotika sy mandrava ny zavatra rehetra izay akaiky iny. Dia izay sary izay raha hoentina izay tena ray manontolo amin'ny Yahosoa izay hoentina midina ety an-tanareo ity. Tany dia mirefitra ny taninareo.
raha mizovo zavatra efa misy sao zany. Zay tany rehetrarehetra rehetra moa zany mandrava tsy nandeha fa na tsy andrava izy fa zay misy anazy etrehitra mirefitra daholo zay misy anazy eto. Zay lalova zany dia mirefitra daholo iny e. Dia izay no mahatonga ny hoe voaterina jana iny zavatra iny any amin'ny lanitra any ambony any. Fa ny tena ny reriny midina makety. Izany hoe ny heriny sy ny fahefany sy ny momba azy anankiray dia mijanona any aminazy any ambony any foana, fa ny vatany ihany no mandeha ity dia izay ilaina ihany. Ny force ilaina mandeha amin'ity tany ity ihany no entina mandeha amin'ity tany ity. Izay ny dikan'io teny io raha tsy hainareo. Efa nazava izay e. Fa raha hoe niara-midina tamin'ny eo daholo no tena momba azy rehetrarehetra, haiko misy olona hiara-monina aminazy zany. Tsy possible. Zany natao hoe zavatra tsy possible. Iza ny olona hitan'Andriamanitra ka ho velona. Tsy m'existe zany. Zay azonareo tsara angambany izy. La même chose que Elia. Elia koa raha nentin'ny Elia ty dodolo ny zavatra momba ny Elia. Dia mitovy tsisy valaka tamin'ny zavatra niseho koa. Fa ny esorina koa zany rehetra zany fa izay ilainy Elia mandeha amin'ity planeta Terre-nareo ty ihany, mena azy sy ampitondena azy. Ary omena araka izay itiavan'ny dada Iava sy osoana azy koa nefany izay tiany menana azy. Fa ny tena ny akapobe ny rehetrarehetra dia napetraka ny anatin'ny atao hoe toeram-pitsarana ary anatin'ny VSCC. Izay ny teniko anareo hoe miandry anareo azy ny Elia zany ary raha izay maty rehetra moa tsisy nahita afaka amin'ny teny ety aminareo ety. Izany mahatonga namely hoe nisy olona maty dia nahita ny hery. Tena olona mitapitapy mihitsy zany. Zany ve ny rinao ko hita zany hero zany. Dafatozana izy zany. Ary ianao raha lasa ny anelo zany tsy mivoaka velona intsony ianao tena marina fa sarotra anie zany toerana zany. Fa Elia indray tena mahay manavitra fanahy Elia. Tena fahefany Elia zany. Mahay manavitra fanahy Elia. Ary tena mahay mamonjy fanahy Elia. Ary afaka mampiditra olany amin'ny lantilanty Elia arak'izay tiany Yahosoa anaovana anazy. Fa Yahosoa manao an'iny araka mibaikiny Yahosoa dia mandeha ho azy amin'ny Elia izy. Ary raha misy tena zavatra mba ireny Elia koa, ekeny Yahosoa zany. Ny apôstôly moa manana fahefany hoe izay ampidionareo aty dia tafiditra, fa izay tsy ampidionareo aty dia tsy tafiditra. Maika be fa zany Elia zany. Zany natao hoe fitiavany Yahosoa daholo zany. Fa zany Elia zany dia mitovy amin'io Yahosoa io. Izay nahatonga anazy hoe zandriny Yahosoa, tena zandriny mihitsy, namany. Miaraka aminy, tena tsy misaraka aminy. Dia izay zavatra izay ilay teneniko anareo hoe mahita ny Elia nareo. Raha vao maty nareo dia mahita ny Elia nareo. Tena mahita. Io olona hitanareo io jereo tsara io. Copie-coller amin'io hitanareo any. Eo amin'io sary eo amin'ny écran io. Tena tsisy valaka amin'io. Esorokotra ny solomaso dia io hitanareo any. Fa tsy misolomaso aloha ny any. Raha ihany misolomaso ety fa ny any tsy misolomaso. Fa na mijerena izany raha tsy zakanao. Parapirapiko nao any raha vao izany mijerena. Any amin'ny anaty VSCC teniko anao. Reny amin'ny redirety rangaty dia ho hitantsika hoa. Raha reny maty reny hoa na indresaka taminareo dia mitantara io tena maro io teny olona io. Fa tena misy fitsarana any. Ahoana ho any hidirana any amin'ny lantilanitra raha tsy mandalo fitsarana nareo e. Marina be nge io lantilanitra io, ny tompony izy io nge dada Iavay. Tsy mahazo miditra mihitsy izay tsy masiny. Matoanao zany ampidirina any vita triazy ianao ny dikan'izany. Tsy maintsy mandalo fitsarana no dikan'izany. Nga tsy novakinareo ilay bokin'ny Apokalipsy 21-27. Nge vakintsika izy. Apokalipsy 21-27. Ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina. Na izay manao vetavetra na izay mandainga. Fa izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana zanak'ondry ihany. Misy zany izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana zanak'ondry. Mazava azy fa tsy mety mitriena anao zany dia izay voasoratra ao mahazo makany. Ary ny fanoratana anazy arika hatramin'ny fitsarana. Any no mamoaka dite mahazo miditra. Ty
prezantenany amin'ny Yehosoa amin'izay miditra ianao. Any zanak'ondry fampidirana io fa tsy aniza mihitsy io. Tsy mba miditra mihitsy izay tsy masina. Dikan'izany misy fitsarana dikan'izany hitirena masina sy ny tsy masina. Lozika anie izany. Tsy nareo olombelona ty mametra ny masina sy ny tsy masina fa any amin'ny Yehosoa ilay izy. Sasaingy fotsiny hoe fantatra ny tenin'ny Yehosoa ary ny tenin'ny Yehosoa manamasina ny olona. Dia izay olona miaraka amin'ny Yehosoa kosany ary mitandrina ny tenin'ny Yehosoa dia masina izy ny amin'ny tenin'ny Yehosoa. Dia ao anatin'izany ny batisa, ny fankatoavana ny teniny, tsy mety manao ratsy intsony, miaro ny tenany tsy hanao ratsy intsony, lasa masina izy ny dikan'izay. Hita atao amin'ny Yehosoa atao amin'ny fanjakana masina izany, fa tsy ilay olona mamaromaritra hoe olo masina, olo masina. Olo masina hoana ianao nefa ianao raha mpitandrina didy folo, ianao raha mbola vetaveta saina, ianao raha mbola manolana zazakely bitibitika ianao izany. Lehilahy manambady lehilahy. Zava-doza. Aza maniditra amin'izany. Fa atao amin'ny Yehosoa kosany tena tsy manoto intsony eo amin'ny Yehosoa. Izay ilay dia tena marina, tena sans discussion mihitsy za fa hiaina anaty toa. Ireo no tena hatrany dia miditra amin'ny lanitra fa tsy maintsy mandalo fitsarana daholo na iza na iza. Ireo raha mantany arenao hoe mandalo fitsarana, iza ny tsarako, zara lehibe ny fitsaranako, iza ny tsara. Ary raha misy izay mitsara anahy dia Yehosoa sy ny dadako Yahva ihany. Zara ty manao ny asan'izy mianako. Zara ty efa mangataka mafy amin'izy mianako hoe mba hampio hainga na vitan'ny ty asa ty. Ko na dia ny fandrenesany an'izany tsy afinaritra be na. Tsy misy zahatra ataoko afa-tsy miasa ho anazy mianaka foana mitady levitra hoe handresena lahatra ny olona mba hiverenareo any amin'ny dada Maria Yahva. Fa hanapotika ny eo azy zareo. Any tena mitenareo hanapotika ny eo azy zareo. Izay ny nandehananay ety, izay nefa mitsotra amin'ny mariny. Tonga ety Elia andrava, hanapotika ny mpanota divoly satana sy ny tarika miaraka aminy. Izay no mahatonga ny Elia mandeha mitety an'izao tontolo izao hoe mitady hoe ahoana ny fomba amonjeko anareo. Dia any amin'ny fampianarana amin'izay mandefa ilay fampianarana hoe izao izany anaovako ny azy, izay ny anaovako ny izay anisy mahatonga na mandehandeha io. Dia manaroatra misintona olona moa izany tena izy ihany koa. Izay ny tena planako amin'izio izany hoe mijery an'ilay zava-misy eo amin'ilay tanàna, eo amin'ilay firenena, dia mandefa fampianarana, dia mandeha mitety ny tany, dia mandeha fampianarana. Izay mihaino fampianarana voavonjy any amin'ny internet, tsy mihaino fampianarana mankany amin'ny elo. Izay mihitsy ny izay. Izay mihitsy ny izay. Tarany tsiraiavo mandinika ny dikan'izay. Ao aritotratsika amin'izay ilay teny izany. Somary lavalava teny fa samy mihaino tsika. Dao tsika amin'izay hiditrantsika hoe fa mazava sany izy hoe fahinareo tsara momba ny Elia. Hoe avy aiza Elia avy any amin'any teny lanitra. Teny mahatonga ny olona izay miaraka aminy tsy mahay manota intsony ary tsy manao ratsy intsony satria izy avy any. Lozika be izany. Dao hiditrantsika amin'izay ary ny teny. Rehefa novonoan'i dada Yahva ny didy folo sy lalana Mose, dia iny nanao nitranga. Tamin'ny alalan'iny, tamin'ilay fisorohana teo, rava izany ilay fisorohana. Rehefa rava izany ny fisorohana satria tena tsy azoko teny io. Dia iny fisorohana iny mihitsiny no fanaporofoana fa ny ialany dada Yahva ny didy folo sy lalana Mose. Satria izy mihitsy namoaka teny fa tsy azo mampiny eo, tsy azo nesoana. Matoa ny ravany ilay fototra. Ilay fisorohana mihitsy ny fototra ny vakitsika teo. Ravoarava ny fototra dia tahaka ny trano rava io. Rehefa rava ny trano, ny fototra ny trano, rava ho azy ny trano. Fa tsy haiko hoe mbola miantona ihany ny tafi-trano. Ny fototra azy efa mipotika ko inatsoa ny petrahan'ny tranonao fa ny tsy mandinika rehetra no mbola miteny mbola mipetraka ihany ny tranonay. Mbola tsy mandinika izany. Raha vao avy ny olon-tany na avy ny olona dia efa mimotsaka ho azy io. Tsisy fototra intsony. Ohatr'izany io, rehefa rava ny fototra, rava daholo ny zavatra eo amboniny. Dada Yahva zany no nandrava ny didy folo sy lalàna Mose. Izy ny voalohany indrindra. Izay ilay izy. Dia izay no nahatonga anazy nipoteny hatrany amin'ny tempolin'i Jerosalema, amin'izay tsisy manao fanatitra intsony. Dia nanomboka teo nataony tsy esy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely. Iny ilay bokin'ny Amosa iny. Hoe aza manohy ny anarany intsony re a. Tsy misy miantso ny anaranao intsony izy ny tenin'ny ara-paminany. Tsisy miantso ny anaranao intsony.
tsisy mahafantatra anao tsony, tsy nisy niantso ny arany dada Iava-tsony ny zanakitsy rehetra, ary tsy nay niantso ny anarantsony ny zanakitsy rehetra. Zany dao ilay vokatry ny atezeran'ny dada Iava zany. Rehefa tezitra dia nataony tsisy nahafantatra azy tsony rehetrarehetra, tsisy miantso ny aranao tsony. Tena nilaozan'ny dada Iava mihitsy ny zanakitsy rehetra. Zay zany ny sary mombany amin'ny zanakitsy rehetra. Dia niditra amin'izay moa zany ny fanampotenana azy, niditra amin'izay Nebokadnezara sy ny maro samihafa, dia zareo andevo io tamin'ny taona 1822 vao naverin'ny dada Iava amin'izay, satria hifarana ny tantara. Zay ny sary aloha zany, zay amin'ny ankapobeny henonareo tsara. Ka io zany dia sary mazava fa tena ninandrava ny didy folo dia dada Iava ny voalohany. Nialany io dikan'izay. Ary rehefa niravany ny didy folo dia namoaka didy vaovao izy tany amin'ny Ahosoa. Satria ho avy Ahosoa ny ravan'io indray. Dia namoaka didy hafa indray izy tany amin'ny Ahosoa. Izy indray namorona didy ho amin'ny famonjena ny olona amin'ny alalan'ny Ahosoa. Fa rehefa tena tsy mety tsony satria fa potehiny ilay fisororana, no potehiny ny tempoly, tsisy ivavahana toy ny zanakitsy rehetra. Zao indray izy menakavy miverina mbola didy folo ihany. Ilay zatra efa natezitra ny dada Iava ihany mbola hiverenany. Dia izao ilay hafa firenena rehetra mitandrina didy folo dao mahakasika ny dada Iava mihitsy. Izany mandriamanitra tsy izy mihitsy ny Andriamanitra tontolo rehetrarehetra. Ary izay mitandrina didy folo rehetrarehetra, aza milaza mihitsy hoe miaraka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama io, lainga ny demonina mivoaka amin'ny vavanao. Tsisy an'izany. Andriamanitra ny Grika foana miaraka amin'io fa mody ianao ny tena ovanarany io. Satria ilay Andriamanitra ny Grika Jehovah Jesosy angeny nampianatra an'io didy folo io e. Fa tsy zany Ahosoa zany na zany Iava zany. Fa efa misy mangalatahaka mihitsy hoe Yael Iava ny anaran'ny Andriamanitra. Tena gaga mihitsy. Anarana tsisy fantatrinareo dia zao ny devolo manaparitaka anazy. Me fotsiny ely fa zao ary ahoana ilay didy folo nitandremanao? Ahoana dia miraikitra. Tsy afaka ianao. Eny ny porofo mitohaka amin'ny tendanao fa olona mpangalatra azy jiolahy ianao ny tena izy. Tsy mahafantatra amin'ny marina akory. Ka tsy ho afaka amin'ny fahotana mandrakizay. Dao ary toisantsika amin'izay ary ny teny araka ny indray moa zany ny anoizantsika anazy eto ilay tenin'ny Ahosoa ao amin'ny Jaona. Teny dada Iava araka ny Jaona 12 49-50. Jaona 12 49-50. Satria izaho tsy niteny ho ahy, fa ny ray izay naniraka izy no nandidy izay ho lazaiko sy izay ho toriko. Eto zany dia misy didiny menan'ny Ahosoa zany ity no entinao midiny eny ambonin'ny tany dia ampahafantarin'ny olombelona ho amin'ny fanavotana anazy. Dia vainy ray zany ity zatra ho tenen'ny Ahosoa amin'ny olombelona ity, raha tsy hainao didy hafa mihitsy fa tsy didy folo intsony. Rivo efa ny ravana azafady. Rivo efa ny ravana hitantsika teo ny ravana dada Iava dia mbola iny indray ve no entina avy any. Zay ilay mahatonga ana miteny hoe nareo miteny hoe mahasika fiteny. Fa tena tsy mety kosa angely izy. Dia izay miteny hoe mba misy saina kosa e. Fa ny ray izy naniraka ao izy no nandidy aho izay ho lazaiko sy izay ho toriko. Any hoe misy didy zany no menan'ny Ahosoa, nasain'ny dada Iava ho lazainy ary ho toriany aty ambonin'ny tany. Mazava fa tsy didy folo ilay izy dia an'izay fa hafa mihitsy. Satria ilay didy folo efa nipotehiny dada Iava tany ny fisororana, ao naotra moa ny batana zavatra ohatran'izay. Fa jereo ngeny ilay tsy matahotra an'Andriamanitra rehetra, nalainy ilay fisororana dia nesorony dia napetrany eo amin'ny plasin'ilay fisororana hono ilay zanak'Andriamanitra. Jereo mahadevoly be an'ilay saina. Saina avy any amin'ny devoly iny zany fantika an-dalàna, ary zany mampanota an'ireo mpitandrina didy folo ireo. Mpanota tsy mendrika ka izy mitandrina didy folo io mihitsy no mahatonga anazy ko. Ankoatra ilay Andriamanitra diso, ary zany miprofa diso mihitsy ilay Jesosy Jesoa sy Jehova, Jésus Jesus sy ny maro samihafa, satria mampandika lalàna mihitsy ilay izy. Ireo ngeny mampitandrina didy folo io. Dia amin'izay ilay mpangalatahaka rehetra mbola mitandrina didy folo ihany fa mody ny vavany fotsiny miantso Ahosoa. Tena mampiomehy mihitsy. Ena hoe mpangalatra tsy nenangalatra ao.
rehefa tena tonga ny tompony dia mianana amin'izay ny mpangalatra rehetra rehetra. Koa izay lazaiko ary andasiko hoe andiny fadimapolo ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe ty didiny menray ity zany fiainana mandrakizay. Izany hoe Yahosoa ty zany ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia mitondra didy indray izy zany. Didy omena ny olona, hotoriana amin'ny olona, zavatra mbola hotoriana, zavatra mbola holazaina fa tsy rehefa nanana ny Israelianina teo hatramin'izay. Ka raha zany rehefa nananana ve mbola hotoriana e. Raha zavatra efa nisy ve dia mbola holazaina e, ka tsy manany ihany kosa ve zany. Fa raha zavatra mbola hotoriana ary mbola holazaina dia zavatra hafa mihitsy ny an'izy ilay olona mba misokatra ho any saina fa efa andro farany ity ho farana tantaranareo. Dia mbola tsy tonga saina ihany ve no izay mandrihana ho tokantrano io. Hoe ny zahatra hoentin'ny Yahosoa amin'ity didy ity e, dia zahatra mbola vao holazaina, zany hoe tsy mitovy amin'ny didy folo ny dikan'izay, hotoriana, zavatra hafa mihitsy ny dikan'izany. Ary hoy ny teniny, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Tena ity didy ity izay hoentin'ny Yahosoa ity, tena fiainana mandrakizay izy ity. Ka ilay didiny Yahosoa moa dia tsy miha-manota sy manao ratsy intsony ary parfait, perfect. Zay. Ary izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazainay tamiko. Zany hoe nisy discussion zany, nisy didy zany avy any amin'ny dadany nozarainy tamin'izany iny dia ty hoentinao any hamonjenao ny olona. Zay io resaka io. Inona zao idiran'ny didy folo amin'izany? Raha zavatra didy folo hoe dia mbola ampahafantarina an'io zanany io. Izy mianaka zavatra efa mahafantatra ny zavatra ny fanaovana tamin'ny zanak'Israely. Mbola ampianarina ny zanany ve ilay zany lesa? Mba mieritreretra e. Zavatra hafa mihitsy ity satria hoe izay mbola holazaiko ary izay mbola hotoriako, zavatra mbola tsisy mahay ity zavatra ity. Tsy fantatry ny Israely ihany. Ary ny amin'ny tsy fahalalany anazy mihitsy ny namonoan'ny Yahosoa teo amin'ny fijaliana satria ny fanohitra tamin'ny zavatra nananany zareo ilay ny tenen'ny Yahosoa novonony amin'izay. Lozika be ngely izy. Izany no profa zavatra hafa mihitsy ilay nolazain'ny Yahosoa ary zavatra hafa mihitsy ilay nitoriany. Tsy nisy idirana didy folo izany resaka izany. Ka rehefa tsy nitovy tamin'ilay didy folo vonono zareo Israely ihany. Nefa dia tena dada iava mihitsy ny namono ilay didy folo talohan'ny fotoana. Fa rehefa tsy natakatra ny saina satria fanolozan'Andriamanitra namono ny zanany hafaran'ilay Israely ihany. Mandrak'androany ange izany tsy mahafantatra an'izany ireo Israelianina ireo e. Tsy hainy an'io zavatra ampianariko io. Tsy fantany io nandray. Izany rehefa niady tamin'ny dada iava, fanina mihitsy ianao fa tsy zavatra fantatra anao teo. Mitatsika ange ny anjoan'ny Israely afaka fotoana fotsiny tenako anareo. Hitanareo ny anjoan'ny Israely io. Fa ibabababa io kelikely io. Mitra-pihavanana amin'ny Rosia io kelikely io. Zay hoe hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana. Hanao an'izany io Israeliana io. Ary hitanareo tsara Rosia fa miaraka amin'ny Iraniana io e. Ndao fa kitsika ny ten'Andriamanitra mikasika ny amin'izay izay tsy mino dia mba mino rehefa miseho ity zavatra ity nefa ny sotara loatra. Isaiah toko 7:20. Isaiah 28:15 angamba izay. Isaiah 28:15. 28:14 aloha e. 14 dia ny 15. Isaiah 28:14-15. Koa mihaino ny tenin'ny avay ianareo ry mpaniratsira izay manapaka an'ity firenena eto Jerosalema ity. Satria ianareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay ary efa nanao fifanarana tamin'ny fiainantsika izahay. Ka na dia ho avy aza ny loza manavitra dia tsy hatra aminay izany. Fa ny lainga no nataonay ho fiarovana ary ny fitaka no fiherery. Izay ny anjoan'ny Israelianina ho an'ny mpitondra firenena Israel. Loza. Hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana zareo. Hanao fifanekena amin'ny fiainantsika zareo. Zava-doza. Hanao fifanarahana amin'ny Rosia izy rehefa kelikely eo. Ilay fahafatesana. Ao mantsy ny fahafatesana. Ao ny tompon'ny fahafatesana. Ao ny lehiben'ny fahafatesana. Ao Rosia. Goka mpanjakan'ny Rosia. Ho avy ho Israel zany sary zany.
tadidio rehefa miazakazaka Israely mitomany any Rosia hoe hifanaraka amin'ny Rosia sy mahasamihafa de tady ifanao azay izy teo aloha mafisiny am'izay io rehefa kelikely eo mebe fotsiny rehefa anatina ny Rosia izy le taminy hoe mba hiavana amin'ny Rosia hono izy le tamindray mandeha mampimebe no tisantsika am'izay le teny inona ary nataony Yehosoa ravany didy folo sy lalana Mose ny confirme izy ny fametrana ty didy hoentiny tya de ny potehiny teo amin'ny fijaliana ny didy folo sy lalana Mose eo afaka itsika Efesianina 2:15 tany de lasitsika miazakatsaka iny am'izay mba tsy taraiky intsony Efesianina 2:15 afaka itsika amin'ny anaran'ny Yehosoa voninahitra ny dadamala iavana Efesianina 2:14 sy ny 15 fa izy no fihavanantsika zay nahiraintsika rotota ka nandravany hevitry ny fisarahana fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana de ny lalàna nisy didy natao hotandremana mba hanakambany antsika rotota ao amin'ny tenany olombavao iray ka naovan'ny fihavanana tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana zafatindrindra fa inona io zany tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana de ny lalàna nisy didy natao tandremana inona zany lalàna zany de ny didy folo sy lalàna Mose nokevaka itsika amin'ny teny frantsay izy io Efesianina 2:15 de mba homany kely raka izy raha misy anareo le Torah fa avoakatsika hoe le Torah raha mamaky Torah nareo de mba avoakatsika kely hoe le Torah Efesianina 2:15 raha misy raha hitanareo fa rehefa tsy hitanareo de leo am'izao fa ataontsika teny frantsay fotsiny fa zany hamaky anazy ety fa raha hitanareo vao mey tsara le boky Sefer Torah Efesianina 2:15 Efesianina 2:15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions rehefa noravany poteny mihitsy ny tao nofony zany la loi des ordonnances dans ses prescriptions ny lalàna ny didy rehetrarehetra miaraka amin'ny fitsipika rehetrarehetra mazava be zany fiteny frantsay fa tena rava ny didy folo sy lalàna Mose baiboly katolika romana io vakiokeo amin'ny teny frantsay rava ny didy folo rava ny lalàna Mose de ndao indray tsika hamaky amin'ny baiboly tsy misy any aminareo any fa mety aty amina ty any na mronao de rehefa tsika manaraka Efesianina 2:15 amin'ny baiboly jiosy indray ty Sefer Torah ny jiosy amin'ny testamenta vaovao Torah ozy izy de Nebim ozy de ny Ketubim zay no jevatsika ato zany eo amin'ny bokyny testamenta vaovao vakitsika Efesianina 2:15 Efesiens 2:15 amin'ny Sefer Torah Sefer Efesim zany izy na Efesianina ozy izy zareo Efesianina na Sefer Efesim ozy izy ny jiosy 2:15 Efesianina 2:15 de ho any reto milaza fa mety teny jiosy reto zany de mena anazy ty teny ty de mba vakeo kely nareo any sao de tsy mitovy amin'ny anahy fa ny anahy aloha de zao no voalaza ny ato vakiko amin'le teny jiosy mobatilo haya baby pisaro et torat hamisot vnatrikot am'izay de le voalaza any zany de hoe et torat tena Torah mihitsy le voalaza amin'ny Efesianina 2:15 fa tena rava ny Torah amin'ny baiboly Sefer Efesim baiboly hebreo zany zay de vakiko amin'ny teny anglisy indray io by abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandments contained in ordinances de zao ny tikan'izany by abolishing in his flesh
tamin'ny alalan'ny fandravana zany tao amin'ny nofony le hostility lay fifandrafina which is below of commandment zay tsinona fa lalàna tao anatin'ny didy rehetrarehetra sy ny fitsipika rehetrarehetra zany hoe tena le Torah ozy ny teny jiosy Sefer Efesim ary lalàna sy ny didy rehetra ozy ny teny anglisy zay koa ny teny frantsay izany hoe raha izao tenin'Andriamanitra miboaka izao atao amin'ny teny anglisy ny anareo na teny frantsay araka ohatra ka mety raha ohatra ny tsy misy dia elo amin'izao atao fiteny gasy koa tsy manino raha izao teny mandeha zao zany atao fiteny gasy fa tsy manino mba ho hitan'ny olona le tokisendininy zany efesana 2:15 izao tena ny Torah mihitsy no maty teo amin'ny hazo fijaliana zany hoe rehefa avy nyvonoany dada Iava izy dia ny vonoany ny zanany amin'izay teo amin'ny hazo fijaliana rehefa niravany dada Iava dia ny zanany mihitsy no nasenina matsika anazy eo amin'ny hazo fijaliana mba ho rava tanteraka izy ary rehefa rava teo amin'ny hazo fijaliana didy fosy rana Mose dia mipetraka automatika amin'izay lay ina moa ny filazany lalam-pandrenana ina moa filazany lalam-pandrenana amin'ny teny frantsay constitution première constitution zany didy fosy lana Mose dia ny vonoany dada Iava aloha ny voalohany tany lalàn'ny fisorohana rava zany ny didy folo ny dikanitsy lalàna Mose dia mba tonga n'iny officiel mihitsy hoe rava dia ny vonoany Yehoshua teo amin'ny hazo fijaliana rehefa ny vonoany Yehoshua teo amin'ny hazo fijaliana officiel na rava azy zany teo amin'ny hazo fijaliana rehefa officiel na rava azy teo amin'ny hazo fijaliana dia mipetraka amin'izay ny deuxième constitution la nouvelle alliance Yehoshua miaraka amin'ny fanekena vaovao lalànan'ny Yehoshua amin'izay izay mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony tsy manota intsony lasa perfect ozy ny anglisy na parfait ozy ny vazaha miaraka amin'ny Yehoshua zany sy Elia zay efa nirany isolo tena azy ety amin'ny planeta terre nareo izay entsoko nareo hoe andao amin'izay iaraka amin'ny Elia hoentiko any amin'ny Yehoshua nareo manaova batisa ato amin'ny Yehoshua andao nareo mandositra ny atezerana izy efa tonga efa mamela ny taninareo io atezerana io fa Elia le mbola mitady an'le olona tsy mbola mijery ny zava-misy amin'ity taninareo ty hoe ahoana ny teny omenany ry ahoana ny teny omenany ry dia zany mbola mahatonga ny Elia mandeha io mijery an'le hoe ahoana ny teny omenany rehetra olo rehetra ahoana ny teny amonjenany ry satria raha ho teteziko tsy ho vitako fa tsy maintsy teniny alefa mandeha any amin'ireo dia izay zao atran'ny Elia zao mijery ny tanàna mijery ny toerana dia mandeha ny amin'ny toeran-kafa indray zany dia mijery ny tanàna mijery ny toerana mijery ny fatao ahoana ny amonjenana azy iny ny Andriamanitra hivavahany satria raha ho ravana ny Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy fantarin'ny Elia izy adaoly ary alohany ao manda lasa miteniteny foana Elia ny teny izy ka tsy mety zany fantariny daoly ny Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra miara-ravana amin'izay orinan'izay miaraka amin'ny fanavotana olona miala tao anjaratsika mieritreritra re olona anjaratsika mieritreritra sy mandinika tsara mazava be sy mahitsy ao fa tena rava ny didy folo izay le lohateny hoe tsy azo atao tsony no mitandrina didy folo fa nandeha mpanotra anao raha mitandrina an'io satria hoy amin'izay ny apôstôly Paoly za aloha dia mba mitenareo aza mba manendrikendrika any Paoly ny tena marina i Paoly ve izay olombelona kely io dia afaka anovany teniny dada Iava aminareo e Paoly zany ange tena ambany be ny olombelona eo a Paoly Elia zany zavatra ve any amin'ny lanitra zany Paoly zany raha mahita ny Elia zany dia mekoka ny tsy azony atao fa tena fantany zany Elia zany fantany zany hoe zandriny Yehoshua iny lazaiko anareo zany aiza ny ahafahan'ny Paoly manohitra ny dada Iava aminareo hoe dada Iava ve nandravan'le fisorohana dia i Paoly ndray ny anovany zany hoe ao fa naveriny teo izy Paoly fa adala ve nareo e Yehoshua zao ve no teny mihitsy hoe tsisy foana kory io lalàna Mose na teny tsotra ray aza ho an'izay mitandrina anazy zany dia azaky tena io izay ny tiana tenenina aza kitikitena io ale zavatra tsy azo kitikitena dia hoe Israeliana ihany no mahazo mitandrina an'io izay ny voalaza
ao nefa ianao malagasy frantsay anglisy no komoriana tsy haiko tsony zay mety mitandrina an'io any iza nampitandrina nareo an'io izy afrikanina zany iza nampitandrina an'io iza miteny tanareo tandremo io anao am'izany tsy mampety an'le izy tsy mety misy an'ile izy danao mieritreritra n'izany teniko izany izy Paul nampitandrina an'le didy folo nefa izy mihitsy raha mafanta raha fa tsy natao ho an'ny hafa firenena io fa ho an'ny israelianina reny any atao inona any amin'ny hafa firenena io zany andika ny didin'Andriamanitra zany izy aminao ary ireo tsara i Paul mihitsy ny arany mafanta raha fa rava ny didy folo izy ngeno no teny rava ny didy folo tenin'ny Paul angeo amin'ny Efesianina 2:15 io tenin'ny Paul io ka i Paul indray ve zany dia amerina an'le didy folo tandremanao nefa izy mafanta raha fa nyravany dada Iava mihitsy io ary izy mihitsy ny arany nampitondray ny Yehosoa teny hoe lazao fa tena rava ito amin'ny azy fijaliana teny ny Yehosoa io navokany io baiko ny Yehosoa tao amin'ny vavany io dia izy io nalaza ny fanambarana io ary mbola namafisiny ihany io amin'ny boky ny Hébreux 7:18-19 no afaka antsika ny Hébreux 7:18-19 Hébreux 7 18 sy 19 fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny alemena sy ny tsy mpanasoavany fa ny lalàna dia tsy natanteraka na inona na inona fa misy kosa fampidirana ny fantanana tsara kokoa izay nataonantsika an'Andriamanitra misy fahafoanana ny didy mialoha foana ho ny didy tany aloha tany dikan'izany ka inona moa zany ny didy tany aloha raha Hébreux no resahana ny didy Hébreux tany aloha tany ake dia ny didy folo sy lalàna Mose ahoana ozy ny tenin'ny Hébreux foana ho ny didy folo sy lalàna Mose tany aloha tany zany dikan'io satria maninona sady malemy tsy mahasoa zany daholo nge ny tenin'ny Paul aizy nareo ny teny Paul ndray nampitandrina didy folo ary nareo ve tena mba mandinika sa tsy mandinika dada Iava mihitsy ny ara-fenina ny ravana azy ka mbola izy ve zany mbola ampitandrina an'io ndray izy mihitsy nanapotika an'io ary nopoteny hatrany amin'ny tempolo mba tsy hisanao an'izany resaka zany tsony ena napoteny io tempolo io dia tsy taitra mihitsy indray ilay olona avy any dia mibata an'ilay didy folo fanapatesa sy ny poteny averiny ihany pakasika an'Andriamanitra ny reto olona reto e batainy zareo indray ilay didy folo dia asiany tandremana indray tena mpiara ny asa amin'ny teny folo mihitsy io ve ny natesitra ny dada Iava dia mbola averinao ihany hoanany mihitsy ny fisoroana tsy navelanao fisoroana tsony olona ianao indray mbola andeha amerina any ihany amerina akasika anazy ianao zany dikan'izany zay ilay hoe raha ny zavatra efa noravako natsangako indray dia efa diso aho oka avy antsika teny izay hoe ny boky ny Galatianina ary zay ny amarana fa anazy hoe tsy mety tsony mitandrina didy folo Galatianina 2:18 Galatianina 2:18 fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho dada Iava efa nandrava an'ilay didy folo sy lalàna Mose nandrava an'ilay fisoroana ka raha dada Iava zany mamerina an'io dia tsy mety satria izy ihany nefa nampiteny apôstôly hoe tsy mety mamerina an'io dia ny apôstôly indray fe aminareo na dia amerina ny didy folo indray ho arahana nefa hoe ny rany zavatra izy ary nampianatra hoe raha ny zavatra efa niravana no atsangana dia diso izay manao an'izay ary tsy nisy dada Iava namerina an'io zany Yehosoa ary nandrava an'io teo amin'ny azy fijaliana dada Iava ny nandrava azy voalohany dia nikonfirme ny Yehosoa aiza moa zany ny apôstôly olona izay hoe ny apôstôly mihitsy ary namerina an'ity zay apôstôly namerina didy folo nitsipy any elo daholo izy rehetra rehetra fa tsy ny apôstôlinay aty amin'ny Yehosoa aloha zany efa ny apôstôlinareo any zany samy manana ny apôstôliny amin'izay zany manomboka eo fa ny apôstôly tena izy dia izay miaraka amin'ny Eliasy Yehosoa sy dada Maria Iava dia tsisy mandika ny tenin'io dada Iava io hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany manaraka ny fitsipika daholo fa rehefa dada Iava ny nandrava dia tsisy mikitika tsony hatramin'ny farany izay natonga ny hoe Yehosoa nge nampitondraina teny hafa mihitsy satria efa niravana indrindra teo e izy tompony ary ve tsy afantatra an'izany izay zany ny teny fa dia mirazo antsika samy taina soa matoika afa voarainareo daholo ny fampianarana ho tonga saina daholo amin'izay hiala tany amin'ny toeram-pahafatesana io fa tsy hipetraka antsony
ampy zay be zay famon'olo nataony mpitondra fivavahana zay mba tonga saininareo iperina daholy am'izay ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Manarà ny dada Mariava, manarà ny Ahosoa, ary manarà ny Eliazy ny dada Evansy Ahosoa ankehitriny. Hoentiko any aminy ho anareo. Ireo ny fampianarana ny henonareo. Izay ny fahamarinana, manarà ny Elia. Raha iayavana ho Andriamanitra, manarà ny Elia nareo dia manarà an'any dikazay. Fa reo Andriamanitra tsy izy ireo mbola izanareo fa Andriamanitra dia mimana ny fandorana sy family anareo. Miendry mahita ny lozaka mery ny adala mandrosika vo. Miraso antsika samy tainao soa ary vavaka. Tata Malaiavao, vonina ataonao mandrakizay. Fa io izao teny izao tena hitondra soa sy fahasoavana ao antsika miaina. Io izao teny izao tena famonjena sy fanafotana ao antsika mandry. Ponjeo ny olona Tata Malaiavao. Ponjeo ny olona ary afao ny olona. Izao teny fiainana ny mena izao ne mba ho tafapetaka ao amin'ny fony sy ny sainy mba hibebaka izy ka ho sitrana. Mamalia vavaka Tata Malaiavao ary ampio mandrakariva Eliazy ny rano. Avita soma tsara ny asako izay nampanaovinao anazy ho voninahitry masina mandrakariva. Ponjeo ny olona Tata Malaiavao. Ponjeo izay maniry no any aminao ho any amin'ny lanitra lanitra. Any anaranao Ahosoa no izany vavaka rehetra izany. Halleluia. Amen. Dia miraso antsika samy tainao soa ho amin'ny fiarahantsika ao amin'ny rapitondre dia mataoly aza.